Ampitiavana ndray tompo-kilasy tokovavy nitsidiany ny tokantranonao amin'izao takarivany alarobia fahadimy ny volana jolay izao manatitra ny arabo anao izay mbola tafiaraka aminay ny tenako sy ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny fahitalavitra matv ampanajana no anasananao anaraka hatramin'ny farany indray ny vaovao izay entinao anao mandritra izao fampalalam-baovao izao eo amin'ny tontolon'ny fividianana avy hatrany dia isantarantsika ny fotoanantsika tamin'ity androany ity dia nanatanteraka tatotra vonjomaika mikasika indrindra ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay notosaina ny zoma raika amin'ny 30 jolay lasa teo ny teo anivon'ny KMF Knoe nandritra izany ary no nanambaran'izy ireo fa maro ny tsy fahombiazana nandritra izay fividianana izay. Nahitana tsy fahombiazana maro ny fividianana ben'ny tanàna izay notosaina raika amin'ny 30 jolay lasa teo araka nambarany KMF Knoe raha nitondra tatitra vonjomaika mikasika izay izy ireo nahatratra 17 senjato koa ny isan'ireo mpanara-maso naparitaka naneran'ireo mpifidianana misy araika amin'ny 700 nisandrahaka amin'ireo komina misy 220 manerana nosy any KMF Knoe mialohan'ny fividianana dia efa nisy ny fandikan-dalàna mikasika ny fampielezan-kevitra dia nisy ny tsy fanarahan-dalàna toy ny fibahanana lalana tamin'ny faritra maro no nahitana an'izany teo ihany koa ny fametrahana fisy amin'ny toerana tsy azo anaovana izany tsy misy azo anavahana tsara ny pré-campagne amin'ny tena campagne dia mandeha ho azy zany ny fangalarana départ tsy mazava ny azo atao sy ny tsy azo atao amin'izany fanaovana propagande zany na pré-campagne sy ny campagne na raha loatra ny mpitondra ny eno manjery mpanjakana ampafantatra ny antokony eo amin'ny fitondrana bebe kokoa mba toerana ny resabola tafahoatra no tsy fisin'ny avrika amin'ny lalàna sy ny mangarara ary misy vola tsy fatapeviana tamin'ireny fividianana ireny. Maro ihany koa ireo leso ka tsikaritra nandritra ny fisotron'ny fividianana ho hiatrany ny KMF Knoe. Tsapanay ny fahamaron'ny fenitra maha-fividianana demokratika fahamaron'ny fenitra tsy voaja zany amin'ny maha-fividianana demokratika ny fividianana anankiray ka mampanahy ny ahafahan'ireo olom-boafidy hitondra asa fampandrosoana eo amin'ny commune misy azy tsy tomomba anaraka ny tokony ho izy ny tantsorika nomeny alavorary izany fividianana izany endrika iray mitory ny tsy fahalavorariana ny fanovana ny lalàna eny am-pandehanana izay zary lasa fomba fanao tatoato ny fifaneraserana tamin'ny ratsa mangaiky amin'ny senité no nahafantarana ny tsy fahampin'ny fitaovana teo am-pelantanan'izy ireny izay nisy fiantraikany teo amin'ny fanatanterahany ny asany. Ho fanatsarana ny tontolon'ny fividianana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia nisy ny toromarika avy amin'ny KMF Knoe. Noho izany ny KMF Knoe dia mitaky voalohany indrindra fandraisana andraikitra sy ny fampahafantarana ny zava-misy momba ny fampiasam-bola tao amin'ny fividianana tamin'iny fividianana iny avy amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny ady amin'ny kolikoly manoloana ny endrim-pividianana tsafidy sy ny fanaparitahana vola amin'ny endriny maro samihafa. Ny jerena ihany koa ny fomba ahafahana miantoka ny tsy ambaratelo ny fividianana no sady tsy ahafahana manamboatra na mampiditra bulletin atokana hafa akoatr'izay ampiasaina ao amin'ny bureau de vote. Takina ihany koa ny tsy fampiasana intsony ny fahefam-panjakana amin'ny fanovaovana na fanamboarana lalàna hitantanana ny fividianana. Takiny KMF Knoe ihany koa ny tsy fampiasana olom-panjakana sy fitaovam-panjakana izay andoavan'ny olom-pirenena nietrany hoentina mampandany candidat-panjakana. Takina ihany koa zany ny fanajana arabaky teny ny lalam-pividianana ary ny renay moa zany dia ireo fitsarana mahefa amin'izao fividianana communal zao dia hanao ny asany tsy ao anatina teritery fa hankalalana tanteraka. Ambany dia ambany ny mpandraisana anjara tamin'iny fividianana tamin'ny raika amin'ny 30 jolay teo iny noho ny antony maro toy ny fisalasalana ny isiny na tsy isiny fividianana ny tsy fahampian'ny fanentanana sy fanabeazan'olom-pirenena eo ihany koa nefa ny tsy fahampian'ny fitokisana amin'ireo mpanao politika ho hiatrany ny KMF Knoe.